amin'ny fifaina lehibe indray no androtsona tao tokantranontsika ny amin'ny zaonio zao ny ambassadeur-ny Eozoa Aziadia no miditra ao tokantranontsika indray ny amin'ny zaonio zao ary manonona ny hatsaran'ny Eozoa trany amin'ny tokantrano izay mampandroso ary mirary zoatsiketa samotely Eozoa eo amin'izao fandendesana ny tenin'Andriamanitra zao. Tsarantsika iariva afaka indray mipetraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'ilay tompon'ny lanitra sy ny tany sy ny lantilanta ny faratampony avo indrindra izay tsy hitany maso tsy takatry ny maso novinovinovina ataontsika nome voninahitra rehefa afaka ho voninahitsinarany. Merina miarahaba antsika indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Eozoa Aziadia mandroso tokantranontsika indray ny amin'ny teny io ny fampianarana andro aminy zany teny arana fahatelopolo na ny numéro 30 ho antsika rehetra izay miaina. Ny lohateny moa zany dia hoe aiza moa izy teo tsy mipetraka ny lohateny fa nakaiza izy teo tsara petraka ihany izy iny zany raha mety fa raha tsy mety moa zany dia tsy mino hoe ny anaran'Andriamanitra izay nomeny mpitondra fivavahana izay mpanota dia diso daholo loza ho azy izay nanaraka an'izany sary zany. Ianao tokoa hoe dia tsy mahatonga saina hoe ahoana moa mahamarina ny anarana azy omeny olona akaiky azy eto hoe mpanota zay zany le resahana. Ahoana ny ahafahana milaza fa maro ny anarana nomeny olona mpanota io na ny anarana azy hoe mpanota ve dia ahoana moa mahamarina an'izay anarana nomeny zay miara-mamaly be antsika rery tokantrano hoe tsy mitombo zany na iza atsika maheno anazy zao manera anazy fotoa zao dia mazava fa tsy mitombony zany resaka zany Andriamanitra io ve fa laza fa zangy dia tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany no mampitombona zany teny zany tokoa am'izay hevitra zay tsy mitombona mihitsy ne zany daholo avankitsika ny tenyandriamanitra hoe reto daholo zany ny teny milaza fa tsy misy mariny eo anaran'io izay nomen'ireo olona mpanotanao reo satria le mpitondra fivavahana milaza fa tsy maintsy manota. Ilona miaraka amin'le hoe le Andriamanitra tomponareo hatramin'izay Jesosy Jesoa Jésus Jizasy io e tsy izay Andriamanitra tsy izy ohatra hoe Yesoa sy ny maro samihafa fa nampianarika teo hatran'le Yehosoa tsy mety daholo zany teny rehetra zany hatrany amin'le Yahosoa mila atao manakaikaiky amin'ny anarany hoe Yahosoa tsisy mety daholo mihitsy zany satria maninona mpanota daholo nanonona zany teny zany dia do jerevantsika lalàna hoe aiza misy Andriamanitra mpitondra teny mpanotany eo izy milaza fa za tsy mihaino an'le mpanota ka ianao hoe fa tsy haino dia ahoana moa ny ahafahanao mitondra anarana hoe tena raha ny Andriamanitra ko ty dia marina ny ty da ena tonga ny sasana nanao hoe ovay tompo any io dia samy vita hoe Andriamanitra tsy mivaky loha am'izany anarana zany fa mety foana io azafady indrindra ozy ny teny hoe mitsangana antsoa ny anarany ka tsy maintsy antsoa ny io anaran'io zany important le anarana ny dikan'izay ka da didio tsara zay fa important le anarana fa le anarana antonon'ilay mpitondra fivavahana rehetrarehetra maneran-tany dia tsisy marina mihitsina ny rayra ny antony mpanota reo olona reo ka mampanota azy dia zao ny lalàna voalohany indra tsy mihaino io Andriamanitra io zany. Vaketsika ny teny Andriamanitra ny bokyny Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa jery tenin'Andriamanitra maromaro kelitsika aloha Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany laha ny andro mivavaka ao fotsiny aleo mihitsy mandeha amin'ny zavatra hafa fa aza mandeha mivavaka atsony rehefa fantatra fa mbola mpanota satria ny Andriamanitra tsoina mihitsy tsy marina ary tsy izy sampy io. Isia 59:2 eno ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa hamary fa ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Ny olona mpanota zany dia miafina aminazy Andriamanitra ny tavany ary ny olona mpanao meloka dia misaraka amin'Andriamanitra izy ka sady misaraka amin'Andriamanitra ianao no tsy mihaino anao izy iza moa zany ny Andriamanitra ho tonononao am'izay sady tsy jeosange ny elokareo ny hevitra mampisaraka anareo Andriamanitra io ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy sady manafina ny tavany aminao io Andriamanitra io ary misaraka aminao izy iny aminao mpanota
sady misaraka aminao iny tsy miaraka aminao de ahoana moa zany lazanao fa miaraka aminao izy de ahoana zany ilazanao fa mahafantatra an'io Andriamanitra ianao newe ianao mahita tsara fa miteny milaza hoe misaraka amiko ianao ary miafina aminao ny tavako ahoana hoe ny ahafantaranao zany Andriamanitra miafina aminao zany ny tavany ahoana ny ahafahanao hoe za mahafantatra an'io Andriamanitra io nefa n izy a miala aminao misaraka aminao ary mampiafina ny tavany aminao ahoana ny ahafantaranao anazy raha izy valiny hoe lainga io ataon'olo hoe mahafantatra Andriamanitra zany izy io anaran'Andriamanitra nampianarana rehetrarehetra io a de meko anao valiny fa tsisy izy io fa diso daholo por zay le mahatonga an'ireo mpanota zay le mpitona fihevana mpanota ny Andriamanitra efa tsy mihaino anazy aiza mo isy Andriamanitra ihainanao zay mpivavaka ao ao zay no tonga ny ambasadeur ny Osiaty la ny andro mandeha mivavaka metimety amin'io za manitsaka antsondra mbola teo vonjeny fa rehefa tsy teo vonjeny ao fa ho any amielo nanatio ny lalanao ary nefa de tsisy manaka an'iny ke ianao kosa hoe fa teo ho any amielo ina moa no azo atao am'izany efa mba nampiantry ihany Ziady a efa mba nanoro ihany Ziady a efa niteny mamonjy anao ka tsy niraranao tsy nihaino a fa niavinavina de ina moa ny azoko atao aminao eo fa za de manoro avitra fotsiny a hoe mba mivireny mahina raha mba miverina am'lay mpamorona aza atao tsara ke miverina am'lay mpamorona de mine raha miverina makany zao raha izay Jaona toko fahasivy andiny faraiky am'y telopolo ndray hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany ianao no ate filazany tsara ndray tsika no mijeny a Jaona 9:31 jerevantsika keny a voninahitra tada Evasiosy Jaona 9:31 zay fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota mahitsy be mihitsy io tsy mihaino mpanota Andriamanitra ka ahoana moa zany izy ny hoe ianao zay mpanota nilaza hoe za mahafantatry ny raran'Andriamanitra efa izy raha tsy mihaino anao izy raha tsy miraraha momba anao ahoana moa nezanao ny anarany io ahoana moa ianao nilaza fa mahafantatra an'le anarany ianao tsy misy idirana zay mahay teny hebreo zany na mahay teny frantsay na mahay teny anglisy fa mazava lalàna Andriamanitra tsy mihaino mpanota tsy misy idirana fahaizana teny pireneny zany fa rehefa mpanota de tsy mihaino anao zany Andriamanitra lalàna nge zany kaiza moa zay misy mpanota hoenon'Andriamanitra io rehefa tsy mihaino anao Andriamanitra ary nitavany aiza miafina aminao ahoana ny ahafantaranao anazy ary io anarany io rehefa novainareo olombelona ka aiza moa ny ahafantaranao nio anarany io nefa ianao mpanota tanao am'zany izy zany ny sary omenantsika hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany fahatelo ny mpanota nke ka avy any am'y devoly ka aiza moa nisy devoly iran'Andriamanitra hitondra ny teniny hoe avoay tenarana ty a ianao zay mpanota mitovy am'y devoly io fanamarena fanotelony olona devoly ny mpanota ka aiza misy devoly andeha hitondra ny anaran'Andriamanitra adverseran'Andriamanitra ave no ampitondraina ny teniny na izy ara miteny hoe manoerany devoly ka aiza moa zany zay olona mpanota devoly ataon'Andriamanitra hoe oeto atry teniko ty mba mandiny lalina daholo tsika sa mihitsy ke tonga saina fa zay ny asany Ziady a mamerina atsika hitodika any am'ilay tena izy a de ahosoany anarany no hoe avaka tsika ny teny ny mpanota de avy any am'y devoly aiza moa zay misy Andriamanitra ho fantatry ny mpanota ny dika zany io mpitondra fihevana mpanota io ve ay amoaka ny anaran'Andriamanitra marina olona manao maziny sasany olona misikety sy manandro ny sasany moa de olona pakany am'y dadarabe miara-miasa am'ireny mihitsy ny arany sasany ary izy etreta saika makany daholo hoe mba tsy lazako hoe 100% fa tena 100% presque 100% satria za kosany a za Ziady ambassadeur ny Osoa no mitory foana ary izy rery any de zare eto am'ty planeta terre reto hoe tsy manota ny miaraka aminay de miaraka aminay Osoanay zany ngeka tena Andriamanitra ny zany zavatra tenena aminao zany niatsarany io Andriamanitra io no ke vakitsika ny Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo Jaona voalohany a toko fahatelo a diny andininy fahavalo vakitsika amin'ny anarany Osoa fanaporofona tsika fanompizy zany fanotelony zao ty fa hoe izy Jaona voalohany a 3:8 izay manota de avy am'ny devoly satria ny devoly a de manota hatramy voalohany tanao tsara am'zany reny olona mpanota ireny zany de avy any am'y devoly reny ka anaran'Andriamanitra ahoana moa no entiny aminao mazava fa anarana avy any am'y devoly io entiny aminao io ka avy any am'y devoly ary izy ko de zay entiny nomeny anao zany avy any am'y devoly koa mba tonga saina zay re tenenina atao amin'ny fandaran'le titry hoe loza fa mihainy feon-demony ianao
Anarana avy any amin'ny devoly io ampianarina eo ampianariny aminareo de porofony zany ianao tsy afaka mifahotany mihitsiny de mazava zany fa matoa sy ady aminy teny hoe afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Iosoa de mazava ho azy fa zay le tena miaraka amin'ilay Andriamanitra marina zay sy ady azy zay le ambasadorany Iosoa azy lay miteny aminareo ty hoe hafa loatra le miaraka amin'ny Iosoa zany ary efa mazava be ny teny le miaraka amin'ny ziady ihany nao fatanao Iosoa iny satria ziady ihany no manoro anareo any Iosoa zay tsy hita amin'ny masonareo fa saingy hita kosa ny asa rehetra amin'le olona afaka mifahotana. Fanaporofona fanotelony zay. Fanaporofona faefatra voalaza ny soratra masina mihitsy fa hoe azo omeny any alika ny zavatra masina. Zay ny voalaza ny soratra masina hoe azo omeny any alika ny zavatra masina. Ka manina moa zany ny tenena hoe azo omeny any alika ny zavatra masina fa iza zany le alika? Lova ketsika aloha zay tendremantseho Matthieu 7 Matthieu 7 de amin'ny andininy 7 ngamba izy ireo diso ny fitadikiko anazy. Ojevatsika. Matthieu 7 andininy 5 andininy 5 le izy. Matthieu 7:6 zany. Aza omeny any alika zay masina ary aza tsipy-ny kisoany ny vatosoanareo. Fa andrao anitsaka azy izy ka dia hifototra dia amiraviranareo. Ka lay hoe azo omeny alika zay masina. Ny zavatra masina zany azo omeny alika ka ny anaran'izany dada Iavasy Soandro zany hoe zavatra masina satria mahafaka olona mifahotana ka matoa mahafaka mifahotana zavatra masina zany ny anarana. Ary tsy misy anarana mahafaka mifahotana afa-tsy anarany Iosoa irery eto amin'ity planeta Terre ty. Ka raha zavatra mahafaka mifahotana zavatra masina ny tika zay. Ary ny fahamasinan'le anarana sy ny herin'le anarana mihitsy no mba tonga ny olona rehetra afaka mifahotana rehefa miaraka amin'ny Iosoa. Zavatra faratampo mahafinaritra daholo zany tena mampibitabitaka mihitsy zany. De ozy ny tenin'Andriamanitra hoe azo omeny an'le alika io izy ny zavatra masina. Tahaka le hoe ny devoly nge ny mpanota nge de avy amin'ny devoly ka izy Andriamanitra zay mpiasa devoly eo. Ohatsy hoe verina kely am'izay ny devoly azy nataon'Andriamanitra roana hoe manoera ny devoly noke jerevantsika izy teny zay eo jerevantsika kely any amin'ny bokon'ny Jakoba any angamba izay da jerevantsika kely lo jerevantsika hoe manoera ny devoly de andositra anareo izy. Ya Jakoba 4 andininy 7 Jakoba 4:7 ka de maneke an'Andriamanitra azy nareo de manoera ny devoly de andositra anareo izy. Raha io Andriamanitra io zany nametraka fa ny olona mpanota rehetrarehetra de avy any amin'ny devoly. De ozy Andriamanitra hoe toerina nanaovana andray ka raha io Andriamanitra io zany niraka ny olona anohitra anazy maika ve fa anohitra devoly zany maika ve fa io Andriamanitra io zany tsy anapotika ny mpanota. Ka raha Andriamanitra manapotika ny mpanota satria roay ny devoly ahoana moa le olona roany no asiany mitondra ny teniny hoe tiery le anarako hoeto de ampianarin'ny olona nefa le olona milaza fa mpanota avy any amin'ny devoly ny dikan'izay ny devoly nasian'Andriamanitra roana ka raha ny olombelona azy nasian'Andriamanitra mandroaka devoly manohitra devoly manahoana reo Andriamanitra io ny anontaniana raha mety miara-miasa amin'ny devoly Andriamanitra io de tokony tsy nyroany ny devoly fa naverany mipetraka atao amin'ny lanitra tao fa matony roana ny devoly tsy miaraka amin'ny devoly zany mihitsy io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota. Ka ireto mpanota zay milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra reto ireto mpanota zay milaza fa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra reto n'Andriamanitra azy am'teny hoe roa ihany reo satria miara-miasa amin'ny devoly izy satria mpanota avy eny amin'ny devoly ahoana moa izy milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra ka mahafantatra ny momba ny anaran'Andriamanitra zay le aza mety ho fitahany ianao fa manoerany zany rehetra zany tena manoro hevitra anareo mihitsy ny hoe tsisy solution tsony ty resaka mpanota ity na nareo miaraka amin'ny dada Iava miaraka amin'ny Iosoa nanareo zany de tsy haiko zay andianareo fa de fa malalaka lalana makany amin'ny ela manoro hevitra zay adia hoe tena tsy mety tsony za tena amiteny hoe aza mandeha mivavaka tsono fa tsy mety nazara zao miantso mpitondra fihevandrehetra hoe mba revizio ny lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra aza mamitaka olona tsono fa tsy mety anie na ianareo raha mba manavota tena fa aza manao ny sary ratsy itsono ho faty anie moa anareo zany hoe tena miantso ny olona rehetrarehetra mihitsy zao hoe tena mba midira ho any rehetrarehetra na vahiny any ampita-dranomasina anao any am'izay ranomasina rehetra misy anao any
na ny Amerika ianao, na ny France, na ny Angleterre ianao, na ny Chine, na any Inde, na ny Indonésie, na ny Brésil, na ny Côte d'Ivoire, na tsy haiko tso zay misy anao any, na ny Argentine sy ny maro samihafa any, na Sénégal any, aleo anatin'ireny eo so am'izay. Inatsony andehanao mivavaka. Efe tsisy Andriamanitra afaka manome zavatra tsara ho an'ny mpanota zany, tsy misy anome zany, de porofony zany ke nareo tsisy afaka amin'ny fahotany io e. Ino ny marika anio tsisy mihaino zany nareo? Tsy mihaino anareo na mpitondra fivavalinareo na izy niza, tsy mihaino anareo zany izy. I Andriamanitra ny tiako tenao fa tsy mpitondra fivavalina zafady. Le Andriamanitra marina io tsy, lay tompony soatra masina io tsy mihaino anareo zany. Zahatra diso daholo mety le mpitondra fivavalina aminareo, fitampitany fotsiny eny nareo. Zany ke miteraka hoe mba miverena am'izay e. Dahoary itsaverentsika le hoe azo mihany alika zay marina, zay masina. Fa le alika ka aizy tsy manohatra amin'ny olona amin'ny alika mihitsy sanatria fa le tenin'Andriamanitra no miteny an'izay de ratsika le izy. Fa zay ady azy zany aza hamonjy ny olona koa moa zany anohatra anareo amin'ny alika fa le sary nomen'Andriamanitra no azaveko aminareo hoe ny alika zany de voakilasy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe any ivelan'ny fahatsarana zany izy, any ivelan'ny asoavan'Andriamanitra izy, any ivelan'le misy an'Andriamanitra izy zany dikan'izay. Zay moa teo hoe any ivelan'ny alika. Tsy miara-monina amin'Andriamanitra izy dikan'izay. Fa matoa zany ny ambassadeur-ny Eosoa tena navitana nafaka olona niara tamin'ny fahotana ry na tafaverina ny olo iaraka tamin'Andriamanitra satria izy tafa afaka tamin'ny fahotana, ankonan'Andriamanitra zany ambassadeur-ny Eosoa zany. Tade manome valiny aminareo tsy avety aminareo io satria raha avety aminareo zany ambassadeur-ny Eosoa zany dia mpanota ohatra anareo koa no navoakany. Fa rehefa tonga ny ambassadeur-ny Eosoa dia namoaka olona ary namokatra olona ho tsy mpanota intsony a, de tsy mitovy amin'ilay mpitondra fivavahana le hitanao hatramin'izay izy fa hafa izy. Satria ny lalàna mihitsy ianao ngeny sika mamaky an'le lalàna zao e. Jereo ngeny bokin'ny Apokalipsia, Apokalipsia toko faharoa amby roapolo, ia vaketsika izy andiny fa 5:20 angamba izy zay raha tsy diso indray ny fitadidiantsika. Ie, Apokalipsia 22:15. Fa nivelan'ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpitsangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay tia lainga rehetra sady mpandainga. Nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny kilasy ny alika mihitsy zany ny mpanody ratsy, ny mpitsangajanga, ny mpamono olona. Ka ny mpanota ny dikan'izay, ny tia lainga sady mandainga, ny manompo sampy sy ny maro samihafa de ny kilasy alika daholo izy. Ka ny ateo alika zany de ny mpanota ny dikan'izany raha tsy ianareo a, manolo zay manaraka amin'ny fampianarana. Alika zany egalina mpanota. Any ivelany reny izy ny tenin'Andriamanitra, any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary ny kilasin'Andriamanitra ho tahaka ny alika. Averiko tsara fa ny soatra masina ho any no miteny an'izany fa tsy zany. Vakio le Apokalipsa 22:15 a, de hitanareo tsara fa tsy zany no miteny an'izany a, fa le soatra masina no miteny an'izany, fa tsy ambassadeur-ny Eosoa sy ady akory. Kanefa noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra misy ady de tsy maintsy mamaky ary maro no matoa napetrany teo. Tsisy afaka mandany zany. Kanefa sy te hipetraka anatin'izany plasy io lasa alika zany a, de aleo tena miverina makany am'le marina e. Raha tsy loatra nge tenin'Andriamanitra io e. Ary nareo ne mbola afaka miverina daholo mba tsy ho lasa an'izany, tsy hipetraka amin'izany toerana zany e. Azonareo tao tsara miverina manatona ny Eosoa mba tsy ho mpanota intsony fa tena mafy be nge le teny ity. Za nge manake mafy le teny. Ka tsy hitako le tompony ity soratra masina ity no miteny an'io a, ka inona moa no ho avalinao? Zareo tsy afaka mamaliko tenin'Andriamanitra io, ary ianao koa nga afaka mamaly. Raha vao mampiasa an'ity baiboly ty ianao de ao anatin'ny soratra masina anao nge zany fa tsisy namorony e, bavakio koa ny ianao. De sa miara mahita tsika. Fa le any ivelany zany ty voalaza ity. Ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany a, tsy mahazo ho ampitoviana amin'ny olona normal intsony fosy Andriamanitra hoe alika re. Zay any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ka zany no mahatonga na miantso atsika hoe tsy azonao foanana mihitsy ny no teneninao. Fa même kilasy ato na ny mpanody ratsy na mpijangajanga, ny mpamon'olona sy ny mpanompo sampy, mpandainga rehetrarehetra sy ny manao zavatra tsy mety rehetrarehetra zany e, de nampitovian'Andriamanitra amin'ny alika. De mba miteny anao zany hoe mba tsy hitovizanao am'izany a, tena mba mialahy. Mialahy am'le toeran'ny mpanota e. Mafy loatra le teny nefa tsy hita hoe ataona mandala an'io. Sy ady tsy afaka mandala an'io zany mariniko ary tenin'le Andriamanitra marina zay dadako io, za tsy maintsy mamaky an'io. Fa marina ary ianao ny tokony tonga saina mba tsy hipetraka amin'izany toerana zany tsony a, raha mba teo vonjena ihany ianao.
fa rehefa tsy mety hovonjena moa anao dia tsy hitako izay ho tenenina. Indrindra ianao mandeha makany am-piangonana mivavaka, jereo io teny io e. Même classe angery io e. Ka zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe ny olona ny ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo ampitondrana teny. Matoa zany ny ambassadeur-ny Yoshua nitondra nyity teniteny afaka amin'ny fahotanany ny olona. Tsy mpanotatra anareo izy ny dikan'izay. Fa raha mpanotatra anareo ny ambassadeur-ny Yoshua dia mpanotatra daholo ohatran'ireny nampianarina mpitondra fivavahana ireo daholo ny olona rehetra izay niaraka tamiko ihany koa. Saingy izay niaraka tamiko dia niaraka tamin'ny Yoshua, izay niaraka tamin'ny Zeadia, niaraka tamin'ny Yoshua, afaka amin'ny fahotana daholo. Fa ianareo olombelona rehetrarehetra kosa izay nampianarinareo mpanota daholo. Zay ny profo fa avy eto an-taninareo. Zay rehetra olombelona teto an-tany dia milaza fa mpanota daholo. Ny ambassadeur-ny Yoshua iry ihany no miteny hoe tsy mpanota izay miaraka aminay. Mazava fa ny ambassadeur-ny Yoshua iry ihany eto amin'ity planeta terre nareo ty, eto amin'ity tontolo nareo ty no niaraka tamin'izany Andriamanitra marina izay nahafaka tamin'ny fahotana zany. Io teo hoe Yahoshua ilay zanany ary dada Malayava ilay ray. Zany le tena izy zany. Fa zay rehetra nampianarin'ireo olona mpanotareo ny Andriamanitra nitoriny taminareo raha Andriamanitra tsy izy. Manompo Andriamanitra tsy izy nareo, zay ny profo fa tsy izy eo Andriamanitra nareo. Satria izy ara-mpanotaka. Ary profon'izany nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Zava-marina zany. Reo raha vakitsika farany amin'izay le ten'Andriamanitra hoe any ivelany alika Matio 7 andininy fahaenina. Matio 7 fetsika vakina kely. Matio 7. Satria vetantsika tsara amin'izay le hoe inona moa zany ten'Andriamanitra amin'ilay alika? Izao le any ivelany. Aza omeny ny alika izay masina. Ka ny zavatra masina zany eto dia tsy azo omeny ny alika io ny soratra masina. Zany hoe tsy omena ny olona mpanota, tsy omena ny olona ny ivelany. Ka ny olona mpanota zany tsy mahazo mitondra tenin'Andriamanitra ny tena izy. Fa raha mitondra izy dia mpamitaka iny. Raha mitondra izy dia olona mamorika olona ho any amin'ny hery satria zay ampianarin rehetrarehetra eo dia lasa mpanota daholo dia hitsipy makany amin'ny hery daholo. Ny anaran'Andriamanitra hoetiny mpanota no mitondra an'io tsy izy eo anarana io. Zany tsisy mamarina azy anarana tonareo hoe Jehova, Yahvé, satria mpanota daholo nanome an'ireny. Zay rehetra ny tenareo hoe Yahova, Yahou, mpanota daholo nanome an'ireny, tsisy izy daholo reny. Satria dia ny aingaveny amin'ireny anarana diso rehetrarehetra. Taony hoe Jesosy, Jesua, Jésus, Jizasy, anarana avy any mpanota daholo reny. Diso daholo ary profon'izany mpanota izay niaraka tamin'ireny. Yesoa, Yesu, zay rehetra ny antso an'izany mpanota daholo. Dia tsisy Andriamanitra miaraka amin'izany. Satria izy miteny hoe azo omena ny alika izay masina. Ka ny zavatra masina tokoa hoe mena ny alika izy ny ten'Andriamanitra dia valy teny men'Andriamanitra dia zay hoe za tsy manome an'izany. Dia zay ny profo fa zay olona rehetra nitondra an'izany anarana zany ka mpanota dia anarana avy any amin'ny devoly daholo iny menareo. Satria izy avy eto an-tany izy ko. Anaran'Andriamanitra tsy izy niforoporoniny niaraka tamin'ny devoly teto menareo. Satria Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Izy raha miteny hoe manoera ny devoly. Satria le olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Tokony toerana koa zany reny ny dikan'izay. Ka izay no tonga na mitenareo hoe ny fahendrena manoro-hevitra zay ady tena aza mandeha makany amin'ny toerana efa tsy izy trony. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, tsy mahafaka anao tamin'ny fahotana. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, mitondra Andriamanitra tsy izy tao aminao. Profon'izany inainao koa raha mpanota, ohatra anazy koa mpanota. Samy mpanota ve afaka olona fahotany? Tsy lozika zany. Misaoro anareo any Yahoshua fa tonga eto ny ambassadeur izay ny rahany mitondra ny zoatsarana lehibe zao. Matondra io zany ny ambassadeur ny Yahoshua Zeadia nafaka olona tamin'ny fahotana dia tsy mba veto aminareo eto izy ny dikan'izay. Fa raha veto aminareo eto amin'ity taninareo eto izy dia ohatran'ireo mpanotareo ihany koa ny zavatra natao. 2 taona nge zay. 2 taona zay mpanota daholo no rehetrarehetra. Tsisy afaka teo na andray azy. Amin'izao fahatongavaka izao nge vo heninareo ry afaka amin'ny fahotany. Be dia be raha mbola metraka fanontany hoe possible ve zany? Fa dia nalazaiko anao hoe possible zany. Ary numéro 1 amin'izany tsy mahay manota an'izany dia ty ambassadeur ny Yoshua Zeadia hitanao ty. Matoa zany mitona ny ho afaka amin'ny fahotana satria zany no afaka. Ary zany tsy mahay manao an'izany tsony. Fa raha ny ambassadeur ny Yoshua moa manao an'izany. Aiza moa izy afaka an'ireo olona ireo
raha tsy marina hoe zany fa matoy ny ambassadeur-ny Joshua zay miaraka taminy afaka amin'ny fahotana ary tsy manoteny intsony tonga eto le fahamarinana. Hitanareo le tena tsy manoteny intsony, tonga eto le Joshua le tena amin'ny fahamarinana, voninahitra anazy mianaka mandrakizay dia tada Evasy Joshua. Anjaranao no manatona, miantso ny olombelona rehetrarehetra zay ady hoe manatona fa efa tombotra loatra ny andro ratsy be nge ty zahatra misy amin'ity tanareo ty fa miantsoantso zay ady hoe miverena dao hiaraka amin'ny Joshua am'izay. Tsara loha raha mantsy Joshua tsara loatra izy, tsy mahafinaritra ve zany ty afaka mifahotana zany. Izy amin'ny olombelona normalina ny teny fa ratsy zany, fa ny olona tsy normalina ny teny hoe ratsy zany. Fa raha mbola olombelona normalina ihany ianao dia teny hoe tsara ny afaka mifahotana. Ary irina mafy no tonga am'izany sehatra zany, tsy irina intsony fa tongava dia hitanao zany hatsarana zany. Tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra marina io zany ange, zay nitenenina nge tsy misy tanteraka, anjaranao sisa manapa-kevitra sy ady miantso anao. Ary tena miantso ny fananao, didina ny fanan'olombelona zay ho any aminay. Mienoana zao teny zao ary miverinaingana fa ianareo ny antony tonga ny Joshua maty teo amin'ny hazo fijaliana, amonjy an'le fanahy ho any amin'ny lantilanitra, mitezo vonjenareo. Azarina natao raraka tany zao famonjena zao fa tena fitiavana ane zao tena fitiavana amonjy ianao mihitsy menanao daholo mipirofo ny soatra masina hoe matoa afaka mifahotana ny olona nahita n'le olona avy any amin'ny le hoe ankonan'Andriamanitra ianao. Ny ankonan'Andriamanitra ty hitanao ty, satria ny avy any, satria ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo mena io anarana io dia tsy afaka mifahotana zay miaraka am'izay olo zay, satria any ivelany izy tsy omena tenin'Andriamanitra marina izy, zava-tisy daholo ny azony avy any amin'ny tevolony ray. Fa matoa ziadia nafaka olona tamin'ny fahotana ary tena tsy mpanota intsony zay miaraka aminy ary tsy meminao ratsy intsony dia izy indray le tao amin'ny ankonan'Andriamanitra, tao anatin'ny valan'Andriamanitra, teo akaikin'Andriamanitra niteka zay. Mazava ho azy fa tsy evety aminareo zany ambassadeur-ny Joshua zany. Mazava be ny sary jerevana fa raha mbola vety aminareo zany ziadia zany dia ny ambassadeur-ny Joshua zay hitanareo dia tsy maintsy mpanota oatra rehetrarehetra daholo ny resultat io, fa misaorany avy indrindra nahita ny anakaiky avy any amin'ny lantilantinareo. Engane mba hatsapany hatsaranareo fa tsy avonavona ohatra hoe ahoana koa mampitombona zany, jereo ny asa. Na Joshua raha teny azy hoe rehefa tsy minoa mba minoa ny asa nataoko taminareo. Ary marina be ny teny osa hoe rehefa tsy minoa zay teneniko mba jerevo le olona afaka mifahotana eo mba ny masonareo ngeny izy rehefa aminarivona ngeny afaka mifahotana eto amin'ity planeta terre ty ary rehefa mandeha manerana azy tontolo zao nge zao le tena rehefa maro ny olona resy lahatra ma any ivelan'ny fanjakana any ivelan'ny firenena zay hipetrahako eto am'izao ty zao satria eto Madagasikara no mipetraka fa be dia be le mpetin-dranomasina fa mandray ny fampianarana sady vovonjy anjaranao mba mandray ny famonjena ho anao ho lavinao ve. Ny pirofo menanao dia hoe matoy misy ny fanafana fahotana rava ny devolo ny dikan'izay, ary raha misy ny hery mandrava ny devolo voalohany indrindra dia zay maresy ny fahotana fa tsy hoe mavita aminao fagagana sy fanasitrana dia voalohany nge mametaka anao am'izany izy samy izy io dia mody fitany io anao. Fa ny tena ahafantarana fa tena ao ny hery sy ny force sy ny puissance ary hatrany amin'ny pouvoir rehetrarehetra satria pouvoir daholo na fandadavana no ny fahefana etrampitany ty zay ny fahefana sy ny herina zay. Ary ny misy ny hery dia ao am'izay mavita mandrava ny devoly ary ateo mandrava devoly dia mandrava ny fahotana. Fa ino zatra tsy ho vitany devoly mihitsy mantsy io, tsy misy devoly hitonanao lasa tsy mpanota zany. Ahoana sakafo ny arave ny fahotana ve dia izy hitondranao any am'izany. Ny devoly dia tsy maintsy mampanotanao foana, zay na tonga ny vavanao ny teny hoe tsy misy an'izany tsy mpanota zany rangaha fa tsy maintsy mpanote ka zay le devoly niaraka taminao, izy io mampiteny ny vavanao io. Fa ny ao anatinao nefa mba tonga saina hoe tsy marina nge zany sary zany kosany ka izay misy le fahamarinana zao hitanao zao manatona ny Joshua. Zay ny teny fa dia miraso atsika rehetra samy teny Joshua ny ambassadeur-ny Joshua ziadia samy hotahiny avo indrindra anketrika dia iaiava azy ary samy hotahiny Joshua ary dia miraso atsika indray ihany ny toy ny fampianarana manaraka indray to tsika ariva afakary. Raha betsaka dada Maria va noho ny amin'ny teninao tena fitiavana ianao ary tena mamonjy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao, miantsoantso mihitsiny lay nirahanao dia lay zanakao malalanao lay tianao
ilay zandrinao ihany koa Iahosoa. Tsy mitsahatra ny miantsoantso izay ady ahy, ary miantsoantso ny fanahy izay iverinao any amin'ny lantilanita rehetra, ary voafidy iverinao any amin'ny lantilanita rehetra. Maizy nareo miaina fa izao ny antsoantso anareo midira faingana aoka tsisy hitaredretra intsony dia efa tongotra loatra ny eny fotoana e. Iahosoa mangataka aminao izay ady ahy, mba haniraka mandrakariva ny fanainao masina ianao tsy hijanona mihitsy ho amin'ny famerenana ny olona hitodika ao any aminao Iahosoa, amin'ny alalan'izao teny sy fampianarana izay nomenao zao. Fa ianao ny tompony io teny io fa tsy za zany. Ianao no naniraka azy, manao ny asanao fotsiny satria za ny rahanao, za avy any aminao. Da io zao teny zao mba tsisy overy intsony, fa mbo tafapaka any amin'ny sofiny olona sy ny sainy mba hitodiany ho any aminao. Voninahitra anao dada Malahiava, voninahitra anao Iahosoa, vonjeo ny olona Iahosoa. Mangataka izay ady ahy mba tsy overy mihitsy ny rehetra maniry no any aminao. Aza rehefa mangetaheta nitodika ho any aminao dia mehery hiazakazaka hiditra amin'izao fanjakana masina izao. Amin'ny anaranao Iahosoa anao izany vavaka izany. Amen. Dia mirahasotsika samy teny soa. Izay zany ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny teny ity dia metraka mandra-piresaka ao amin'ny araka indray.